ahoana marina. Antso ho an'ny olo-pireneny hoy ny filoha Marc Ravalomanana. Teboka lehibe notsindry ny filoha Marc Ravalomanana tao anatin'ilay fandarana manokana, izay noresahiny ny fisian'ny didy jadona eto amin'ny firenena. Io didy jadona io izay taratry ny tsy fahamarinana toerany fitondrana ankehitriny satria fitondrana niorina tamin'ny alalan'ny doublon. Ny faharoa dia voizin'ny fitondrana mafy mihitsy fa mikasa anonga-panjakana ny mpanohitra rehefa mamory vahoaka. Misy samy teny mihitsy aza ireo mpanohana ny fitondrana fa tena mpandala ny demokrasia ity fitondrana ity, saingy tsy ekena kosa ny fikasana fanongana mpanjakana. Tsy mahagaga izany fomba fiteny izany satria ity fitondrana ity mantsy no tena mpanonga-mpanjakana gaigila indrindra, ary tsy afabela mihitsy ireo fitondrana ny fandimby rehetra. Fitondrana tsy mpanaja olona kanefa mitomany ho atsaina mafy. Itory saritony mirakitra ny fanimbazimbana olon-dehibe teto amin'ny firenena nataon'izao fitondrana izao, kanefa tsy mahazaka raha vao atao. Tahaka izany ihany koa io resaka fanonganam-panjakana io. Raha fanitsina sy ny fijerena tombontsom-bahoaka no ataon'ny fanoherana, dia hafa mihitsy no fandraisany fitondrana rajoelina azy, dia ny hoe fanonganam-panjakana. Tsy mahagaga izany satria efa zatra-panao ny fitondrana rajoelina. Mazava be ny teny sy ny fanazavana izay nataony filoha Marc Ravalomanana, dia ny hoe tsy voaza intsony ny demokrasia eto Madagasikara, ka manao antsoava amin'ny mpanao politika rehetra sy ny tafiky na ny mpitandro ny filaminana ny filoha Marc Ravalomanana, fa tena efa miaina ao anatin'ny lozan'ny firenena. Manjaka ihany koa ny jadona ka ny mpitandro ny filaminana ary voziny vahoaka no atao ery famoretana, tsy ahafahan'ny mpanohitra sy ny vahoaka maneho ny heviny mikasika ny raharaham-pirenena. Tsy misy intsony ny fanajana ny lalàna velona eto amin'ny firenena ary ny fanajana ny zoma olona. Hoy mantsy izy hoe fanitsakitsahana lalam-panorenana sy ny lalàna velona misy eto amin'ny tany sy ny fanjakana zany efa mihoatra amin'ny fefy. Tsy hitatsoa izy lazana azy satria fanitsakitsahana ny zoma olombelona ny olombelona ny zo fototra ananan'ny vahoaka malagasy ananako, ary tsy vitan'izay fotsiny manana statut ancien président mahafantatra zany zahay. Ny olom-pirenena rehetra dia manana zo hivezivezy amin'ny taniny, ary ihany koa anao hevitra ny kalalahana. Voasoratra ao anatin'ny lalam-panorenana avokoa ny andininy faharoambefolo ary fahaefatra-ambefolo, ary takin'ny fitsipika anatin'ny antemeram-pirenena ny fanaovana tatitra amin'ny vahoaka amin'ny toerana izay ny vindreo député reo sy nombavam-bahoaka reo. Voalaza zany ary tokony ajaina. Marina mihitsy izay voalazan'izay. Tsy misy hafa sy fampiororona sisa no ataon'ilay fanjakana rajoelina ahavany olam-bahoaka sy ny tsy fahaizan'izy ireo mitantana ve anefa izany dia sakanana ny hetsika rehetra izay ataony antokotiminy, dia sakanana ny filoha Marc Ravalomanana isaky ny mihetsika. Raha onana hatraminy hoe efa fantatra avokoa ianareo rehetra ireo vao niala tany Antananarivo, dia mipetraka ny fanontaniana hoe lasa amaty zezika ho an'ny tantsaha izay sahirana ve izany fihetsika izany? Ampienany vidim-bary izay efa mampikaikaika ny maro ve izany? Ahafoana ny asan-dahalo izay manahirana ny vahoaka ve izany? Ampisy rano tsy misy sy anavoana ny delestage ve izany? Sa rehefa manao izany dia hoe mahay mitondra firenena ho azy? Dia hoy hatrany ny filoha Marc Ravalomanana hoe no zavatra nitranga rehetrarehetra eo ny atokotimo sy ny eremidemina dia manameloko tanteraka ireo endrika fanapara-pahefana, ny fiantsina, ny raha matahora ataon'ireo mpanohitra, atao amin'ireo mpanohitra, melohana amin'ny fomba rehetra entitra ny fanakatsakanana sy ny fandrarana mba tsy laza hevitra atao amin'ireo mpanohitra. Ary tokony ajaina toy ny Andrak'Andriamaso ny lalam-panorenana, melohana mafy ihany koa ny fampiasana ireo mpitandro filaminana ireo ho herim-pamoretana
iarovana ny tompontsoan'ny mpitondra sy ireo olombitsy miara-miasa aminy. Marina mihitsy izay voalazana izay. Tokony fahorim-bahoaka no vahana, fa tsy hitondra vahaolana velively ny fitondrana jadona tahaka izao. Ny firenena izay latsaka katereny hatramin'ny fanonganam-panjakana izay nataon'izy ireo no tokony avotany. Ainy nandetika, kotsohainy ny hanavitra azy. Ny raika amin'ny 20 amin'ny malagasy no efa voatsika azy ho mantra farahidiny ankehitriny. Tsy misy angamba olona iray mirotsaka ho kandida hitondra firenena dia tena hoe andeha amotika sy anala baraka ny tenany no ao an-tsaina, fa mba ametraka zavatra tsara sy ampandroso ny vahoaka. Midika fa io vokatra mihiba azon'io no tsara indrindra vitany sy todiny baka plesiny. Sarotra aminy anefa ny aikiny tsy fahombiazana, mangidy ny overseza ka aleo ny manohy ny fampanofisana avolenta sy manao didijadona ary raha matahora amin'ny vahoaka. Tsy zakany ny mahita vahoaka vory manaraka ny mpanohitra, any ka didijadona sy ny raha matahora sisa no vahaolana. Rehefa reraky ny fakantahaka nanao redynamisation ihany koa nanerana ny faritany, hatrany am-piangonana aza anehoany ny talenta ratsin'io. Tao lasa basina ariary 7 hatramin'ny fomba fanaovana politika ka manana fari-pahatakarana ambony no mahatsapa fa tsy alehany mihitsy ny fomba fiasa sy ny lahara-pahamehany ilay fitondrana. Ny lalam-panorenana izay nosoratany tamin'ny taona 20 ihany no manome alalana ny olom-pirenena ivezivezy. De maninona no tsy foanana io lalàna io rehefa te ilaza fa ianareo mpitondra irery ihany no afaka mivezivezy eto amin'ny tany sy ny firenena? Te hifidy ny lohany ilay fitondrana ka matahotra ny masony. Tsy misy trafitra mazava hoe tahaka ny ahoana ilay malagasy sy ny fari-piainany rehefa vita ny 5 taona. Raha ny satry dia hitantara sy hiresaka zavatra mahafinaritra foana atao anatiny ity fandarana ity. Saingy tsy mbola tonga amin'izany mihitsy ilay firenena, ko tsy azo tazano-potsiny fa tsy maintsy tenenina ny vahoaka ny marina. Ny mpitondra indray mantsy no andrianina sy tompoina eto amintsika, fa tsy hita mihitsy ilay hoe natao hanompo vahoaka izy ireo. Izy ireo no afaka mitaingana fiara lafo vidy amin'ny volam-bahoaka, fa ny vahoaka kosa mitombo nisan'ny mpitsindroka eny anatin'ny dabapako. Aleo hoy ny sasany mba niaina tamin'ny fitondrana ny filohery Rajaonarimampianina toy izay ty fitondrana Rajoelina ity. Izay koa ilay hoe ninenina tsy alomba ananatra fa aoriana mba handatsa. Na izany aza tsy mbola very fanantenana ny vahoaka satria mbola eo ilay nitondra avo any Madagasikara tamin'ny fotoana izay nitondrany. Sangany taty Afrika i Madagasikara niantra araky ny tokony ho izy ny lalàna. Tsy nandrenesana harem-pirenena ny voaboaka sy tsy fantatra zany ary tsy tratra raha tsy any Dubai tamin'ny fotoana izay nitondrany. Tsy fantatry ny malagasy izany hoe delestage zany tamin'izany. Tsy fantatry ny malagasy izany hoe faktiora midangana tsy lery zany. Tsy mbola nisy ministra tratra nampiaraka ka ny fampitifitra izany tamin'ny fotoana izay nitondrany. Sangany taty Afrika i Madagasikara ary taorian'ity firenentsika ity no laharana nisy an'i Rwanda tamin'izany. Mbola mijoro ny filoha Marc Ravalomanana ary miantso ny vahoaka malagasy mba hiaraka anavitra indray ity firenena ity. Mila miala amin'izao fitondrana jadony izao ny firenena, hoy ny filoha Marc Ravalomanana. Raha tsarotsika tsara nefa dia i Rajoelina io mihitsy no nilaza fa raha misy filoha demokraty dia ratsy voalohany dia faharoa izy. Kanefa ny filoha Marc Ravalomanana hoetra Antsirabe tsy zakany saina fa ahoana marina. Ahoana marina?